La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Nankalazaina androany ny fahatelopolo taona ny orenan'ny Akanakamaso eny Andralanitra nanome voninahitra ny fotoana ny filohan'ny République Madagasikara Andradjoel tamin'izany nanolora ny filoha ny maro-boninahitra Grand Croix de l'Ordre National Malagasy ho an'ny Père Pedro. Ho tombotsoan'ny Malagasy rehetra ny antony natanterahana ny tetikasa tanamasoandro izay tetikasan'ny filoham-pirenena Andradjoel. Miara-misalahy ireo manam-pahaizana Malagasy sy vahiny amin'izao fotoana izao. Arahan'ny lalàna amin'ny fanonerana ireo voakasiky ny tetikasa ho ny tompony anaikitra androany. Nitanterahana androany ny fanomezam-boninahitra ny filoha Frantsay teo aloha Jacques Chirac natokana ho an'ny daholobe. Rampitso kosa ny andro fisaoanam-pirenena any Frantsa. Ny andinindreo avetra. Fanaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia nankalazaina androany ny fahatelopolo taona ny orenan'ny Akanakamaso eny Andralanitra nanome voninahitra ny fotoana ny filohan'ny Républicaine Madagasikara Andradjoel. Tamin'izany nanolora ny filoha ny maro-boninahitra Grand Croix de l'Ordre National Malagasy ho an'ny Père Pedro. Fanadina Henri Florian sy Angela Tenaina. 7,770 feno 30 taona katroka amin'ity taona ity ny Akanakamaso noforoany ny Père Pedro. Androany ny fotoam-pankalazana izany fa 30 taona izany. Nanome voninahitra ny fotoana ny olo manan-kaja maro. Notariny ny filohan'ny Republika ny Madagasikara Radjoel Andry. Nosolo tena ny Papa Ray Masana monina sy miasa eto Madagasikara ary manam-pahefana sivily sy miaramila. Nitondra teny fisarona ho an'ny Père Pedro manokana ny filohan'ny Republika ny Madagasikara amin'ireo ezaka goavana izay antsoroany amin'ny fanampina ny vahoaka malagasy. Mitodika manokana aminao mo Père Pedro. Misaotra anao era-poeran-tsaina izay tamin'ny zava-tsoa rehetra izay vitanao. Fotoana lehibe tsy manam-paharoa ny andro an'io anolorana mpankasitrahana peno anao. Ianao izay nanolotra fitiavana ho an'ity toerana ity, ho an'ny ankizy maro, ho an'ny vehivavy, ho an'ny tanora, ho an'ny fianakaviana izay very. Raha tsy nisy anao miay azy ireo. Misaotra anao, miasa andro manalina izahay, fa indrindra ny famendrehany ireto olona, amerenana izany famendrehany izany ao anatin'ny fitiavana sy ny firaisankina laladava. Père Pedro, ianao dia modely ny fiarahamonina malagasy, ianao dia mpilamatra sy rehare ho an'ny rehetra. Ary usorana sy fankatelemana miasa vitanao teto amin'ny firenena. Fandraisana goavana no ankalazaina ho hatrany ny filoha amin'izao 70 taona izao. Naneho ny fahavononony anampy ity akany koa izy ary nanolotra fanomezana toy ny fanafody milanja 70 taona. Ankoatra izay, hanorona université eny an-toerana ihany koa ho fanampiana ity akany ity hatrany. Dia manamafy aho fa anoana sy anampy anareo mandrakariva eto amin'ny Akanakamaso. Anatanteraka ny tetikasa efa natombokareo sy ireo maro ho atsangatsika miaraka ary tsy maintsy ho tanteraka izany rehetra izany satria ny fiarahantsika dia miorina ao anatin'ny fitiavana sy ny fifampitokisana ary ny filomy. Maro aminareo no marary sy mahita fanafody sy mahita mpitsabo. Rehefa mpampiresaka tamin'ny mo Père Pedro dia nilaza izy hoe sahirana izay Monsieur le Président. Satria maro be ireo marary tsy manam-bola, tsy manana fanafody. Koa manomboka izao dia anomboana an'izany misy fanafody ireto izay 4 taona ary rehefa lany izy ireo dia ovatsiana ary omena fanampiana hatrany mandavan-taona ny Akanakamaso mo Père Pedro hoentina hitsabona an'ireo izay tsy manana hoentina mia an'izany ka dia isy fanampiana
tsy de mandeha ihany fa mandavan-taona mopera hoentina omenanao hitsabona an'ireto vahoaka marosiky reto dia ho atsangatsika eto amin'ity taona ity ny fanamboarana amin'ny université Miakamaso. Afaka ampianarana ny ankizy Miakamaso ataontsika université tsy mena amin'ny tany université any ivelany reny fa tena manaraka ny fenitra raisam-pirenena ka tsy ny ankizy atao amin'ny Miakamaso ihany fa mino fa afaka mandray ankizy na any ivelany koa satria ataontsika filambatra izany université any Miakamaso zany. Maro tsy voatanisa ny vitan'ny Père Pedro raha ny nambara ny filohan'ny Rajoelina hatrany. Setrin'izany notolorana maro boninahitra ambony Père Pedro nandritra ity fotoam-pankalazana androany ity. Amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy izao Andry Rajoelina filohan'ny Repoblika Madagasikara filohan'ny maroboninahim-pirenena dia manohitra anao Père Pedro eo amin'ny laharam-boninahitra ambony indrindra Grand Croix de 2e classe de l'Ordre national malagasy. Nanamafy ihany koa i Père Pedro fa mbola mitohy ny tolona. Naneo ny fisaorana ho an'ny filoha ihany koa izy tamin'ny fanampiana efa nisy hatramin'izay izay mbola mitohy mandraka ankehitriny. Mitohy ny tolona, tena mitohy mihitsy. Teneniko foana amin'ny mpiara-miasa amiko, mbola betsaka ny olo sahirana, mbola betsaka ny ankizy tsy mianatra, mbola betsaka ny fianakaviana tena mizaly ka tsy maintsy ampia, tsy maintsy tohizana. Na fankasitrana ino no azoko dia raisiko fankahirezana ary raisiko amin'ny anaran'ny vahoaka Kamaso manontolo ity marika-pakasitrana ny Madagasikara, raisiko ampitiavana sy ampanazana ary ampanetren-tena ho an'ny vahoaka Kamaso manontolo sy ny vahoaka malagasy manontolo izay mitolona ho an'ny zanaka, ho an'ny taranaka izay naterana. Ary saorako an'ny président république manome hitanareo firy tanora ao, zareo firy tanora ao. Ireo tanora ireo mendrika sady intelligent, manam-pahaizana, tia hianatra ka tsy maintsy ampiana. Ary saorako eram-poeran-tsaina président Andry Rajoelina hanomezana izany université amin'ireto tanora tsy Miakamaso ihany, araka tenenina ho raisina daholo amin'ny aorianany baka azo raisina daholo izay sahirana, zay te hianatra, zay te hivoatra, zay tia tanindrazana, tia soiombonana raisina eto. Tao anatin'ny hafaliana tanteraka no nankalazany ny fotoan'androany izay nafanainy ireo mponina eny an-toerana tamin'ny alalan'ny mita be. Ho tombontson'ny malagasy rehetra no antonana tanterana ny tetikasa Tanamasoandro